izay ny amireo vaovao tapatapany fa mahakasika kosaindray ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana dia tsy manao ambanjavatra ny resaka tsy fandriampahalemana ny fitondram-panjakana. Izany indrindra no antony anatotosana ny opération mazava. Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina moa no nanambara izany nadritra ny diany tany Marivoay. Anamafy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra ambanivohitra ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny opération mazava. Io no nampanantenay ny filoha Hery Rajaonarimampianina androany nadritra ny kabary ny tao Marivoay nadritra ny lanonam-panokafana ny foto-drafitrasa lehibe momba ny fanatsarana ny lalan-drano amin'ny lemaka ao amin'ny sompotra arabary sy faharoa ny Madagasikara indy. Nanamafy ny filoha fa tsy isy ny fampandrosoana raha toa ka tsy misy ny fandriampahalemana ary atomboka amin'ny faritany Majanga izany ady izany. Fantatra ny fahasahiranana amin'ny aty ambanivohitra miady amin'izany izahay ny ametrahana angovo azavozina avy amin'ny alalan'ny masoandro, avy amin'ny alalan'ny rivotra, avy amin'ny alalan'ny riandrano. Azo atao tsara ny manao angovo azavozina aty aminareo avy amin'ny alalan'ilay antsoina hoe biomasy tompoklasy tompokvavy. Io mololo io bozaka io hazo zay tsy ny azo opitehana fa misy azo madinidinika reny bozabozaka ireny azo avadika ho herinaratra ireny. Ny tombotsoanareo vahoaka maro anisa no tokony matomatesanay mpitondra na amin'ny ambara tonga inona na amin'ny ambara tonga inona. Voakasika ity paikady nambaran'ny filoham-pirenena ity ny faritra 7 amin'ny 12 manerana ny Madagasikara. Ho an'ny Majanga dia voakasika ny faritra 3 dia ny faritra Iboendy, Betsiboka ary Sofia.